Zay ny makasika an'iny fa matsiaro manana didy amin'ireo mpiarabelona ny Atsimon'Nosy any sy ny Arambona noho ny fandalovan'ny rivodoza farany teo Arona ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana araka izany dia nitondra ny voatsirambony tanana izy ireo anjara biriky izay natokana ho an'ireo any amin'ny ilany Atsimon'Nosy. Nanatanteraka hetsika Teleton fanangonana fanampiana ho an'ny trabonany Atsimon'Nosy taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Arona any Ankolafy Ravalomanana androany tontolo andro tetsy amin'ny trano famakiam-boky tetsy Anosy. Vola, vary, fitafiana ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny voangona tao anatin'izany ary atolotra amin'ny BNGRC ny fanampiana rehetra azo tao anatin'ny hetsika hoy mitarika ny délégation avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Vasa Ravalomanana dia fantatsika ny zavatra mitranga any Atsimo any tamin'ny nandalovan'ny rivodoza Arona farany teo. Fantatsika fa nisy ny maty, nisy ny naratra, be dia be ireo traboina ka tsy afaka mijery fotsiny an'izany ny Vasa Ravalomanana. Fa tsy maintsy mitondra ny anjara biriky manao ny vokiava-mahatratra, manao ny fititsim-bahetra ho an'ireo rahalahy sy anabavy, zoky, zandry, ray aman-dreny any amin'ny faritra Atsimon'Nosy iny. Izay ny antony karakaraina an'ity Teleton ity androany zany anentanana ny vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina dia ho atolotra ny BNGRC zany ny zavatra azo eto androany amin'ny anaran'ny Vasa Ravalomanana. Talam-piatreretana zany zay satria fantarareo ihany fa lavitra ilay toerana ary raha ohatra ka hoe olanina frais makany daholo ny vola izay tokony ho atolotra makany dia ohatrany tsy manolotra kory rehefa tonga any fa hoe aleo angonina ilay vola dia misy ny BNGRC efa mikarakara ny zavatra rehetra izay tokony atao any fa na izany na zany heverina ihany koa fa tsara ihany ny andalovany any na dia ankahery fotsiny azy andreo namana trapon'ireo. Ny olon-tsotra ny mpikambana amin'ny androm-panjakana samihafa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy ny mpikambana avy amin'ny atoko ao anatin'ny Ankolafy dia nandray anjara feno tao anatin'ny hetsika Teleton izay nataony ny zanaky dada. Araka ny fantatra dia anisan'ny tondra ny anjara birikiny tao anatin'ity hetsika Teleton fanampiana ny any Atsimon'Nosy ity ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Notsim-pian'Andriamatoa Mamirakoto Arvelo amin'ny mahafilohan'ny CT azy fa eo am-pandiniana ny hetsika ho entina hanampiana ny mponina any Atsimon'Nosy taorian'ny fandalovan'ny Arona eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita.